Mandalo eto Madagasikara amizao fotoana izao ny avy eo anivon'ny TDB na ny Trade Development Bank avy amin'ny COMESA, Bankinn'y COMESA izy ity ny marimarina kokoa ny maraina teo dia noraisin'ny ministry ny Indostria sy ny Fampandrosoana ny sehatra tsy miankina teny amin'ny toeram-piasany ireo tompon'andraikitra ao anatin'ity banky ity. Maromaro no ny fampiresahana tao anatin'izay fionana izay. Bankinn'y COMESA, ny TDB na Trade and Development Bank izay mikendry ny famatsim-bola sy ny fampiroboroboana ny varotra, ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ny antsoina hoe intégration économique an'ireo firenena izay mikambana ao aminy. Hatreto dia mbola tsy mpikambana ao amin'ny TDB Madagasikara. Mandalo eto amintsika kosa nefa amin'izao ny tompon'andraikitra avy amin'izany banky ny varotra sy ny fampandrosoana izany ary niona tamin'ny ministry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina teny amin'ny toeram-piasany ny maraina teo. Manana budget zareo anapina ny agro-industria, ny industrie lourde indrindrandrindra mba hoe anomezana tosika ny sehatra tsy miankina. Nefa araka ny voalazany zareo teo moa zany dia itsika Madagasikara dia tsy membre ao anatin'izany. Zay zavatra zay moa zany hita hoe misy manque à gagner ihany le izy satria zay membre ao anatiny dia manapy zareo manapy tosika indrindrandrindra ny sehatra tsy miankina ao anatin'izany. Ka io moa zany tonga eto zareo zany hijery hoe ahoana ny fomba ampidirana ny Madagasikara ao anatin'izany Trade Development Bank zany indrindrandrindra mba hanapina ireo sehatra tsy miankina reo. Mazava ho azy moa araka ny resahany teo satria matoa zay tsy membre ao anatiny mety misy condition zay exigenareo ao anatiny. Teny moa marina ozy izy fa misy contribution zay tsy maintsy ho atao aloha amin'ny voalohany dia avy eo nareo migagner 10 fois plus 100 fois plus le izy fa zay zao zany dia manatona anareo mba hisitona ny Madagasikara satria raha ny potentialité anananareo dia betabe. Resahany teo moa ny kany Rwanda dia zay izy ny financer ny aéroport ny Rwanda reny. Resahany moa zany ny kany Kenya ao anatin'ireny Kenya Airways reny dia misy financement nataony zareo. Betabe zany financement zay ataony zareo ary indrindra tsika izy izy manana an'ireto tany mamokatra reto azo ampina tosika izy izy ny mpandraharaha indrindrandrindra. Anisan'ny fepetra-takiana raha ny fantatra ny fandoavana rotapitrisa $, ao anatin'ny taona. Il y a 2 millions de dollars que la banque doit payer sur 6 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 333 000 $ par année. Ça, c'est les 2 millions, c'est vraiment la condition sine qua non. Il y a autres 8 millions, mais qui sont en callable. Manantena ity tompon'andraikitra eo anivon'ny Trade and Development Bank ity fa tsy well dia lasa mpikambana ao anatin'ny TDB i Madagasikara.